Miarahapantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy. Raha vavolova ihany nitondra ny sakafom-panahy androany dia tena mpanetretena raha hafana. Alohan'ny nanomboantsika amin'ny fotoana dia andaontsika hiary vavaka. Andriamanitra sotranao izay Tompo sotranao izay satria nomenao anjara andraikitra indray dia tena mpanetretena Tompo mpanetretena ny andraisanay an'izany. Eny Jesosy za dia fitaovana ihany, za dia fitaovana ihany, fa mangataka ny fanainao masina no ampiteny ahy eto. Aoka tsy hisy nofo, aoka tsy hisy lova hivoaka eto, aoka tsy oatra na ho latsaka ny teny Andriamanitra. Ianao ny asa mahery fanahy masina, ianao no miankinanay. Eny Tompo ho an'ny rahavavy sy ny anadahy rehetra izay iainao n'ity hafatra ity, dia ianao fanainao masina nanazava ny sain'izy ireo Andriamanitra. Mitenena indray ianao, mitenena indray ianao androany Tompo ary aoka izay ho mpankatoy ny teny. Eny atomboka aminahy izay toro ny teny. Ianao ny asa mahery atao anatiko dia mivoninahitra ho anao rery any amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia, amen, amen. Androany ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika fampianarana foy dia araka ny izay hitantsika ao amin'ny Lioka 4 ka ny 7:20. Lioka 4 ka ny 7:20 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanahin'i Jehovah no ato amiko satria nanositra hitory teny somafaly amin'ny malahelo izy, naniraka hitory fandefasana mpifatotra izy sy ampahiratana amin'ny jambo anafaka izay nampahoriana. Amen, amen. Ny titrany toritentsika androany dia ositra, ny ositra. Raha mivolaza eto dia hoe ny fanahin'i Jehovah no ataony ato amiko satria nanositra hitory teny somafaly amin'ny malahelo izy. Nanositra izy. Eny raha hafana. Ijonina mpanao batisa dia ny fanahin'i Jehovah no tao anatiny. Ijonina mpanao batisa dia efa hatrany am-boky izy dia feno ny fanahy masina. Rehefa ny fanahin'i Jehovah no tao anatiny dia nanositra azy hitory teny somafaly Andriamanitra. Nanositra azy hitondra fananaran'Andriamanitra. Raha jerefantsika eo amin'ny Lioka 4 io dia tany anefitra izy nitory. Injany misy feon'ny miantso mafy any anefitra hoe amboary ny lalan'i Jehovah, ataovy mahitsy ny lalan-kalehany. Ny lohasaha rehetra ozy izy hototofana ary ny tendrombohitra sy ny havoana rehetra ahetry ary ny meloka ahintsy ary ny lalana amin'ny kitotoana ho amarinina mba haninina ary ny nofo rehetra ahita ny famonjen'Andriamanitra. Nofo rehetra ahita ny famonjen'Andriamanitra. Zay na nisorana amin'ny Jaonina mpanao batisa. Rehefa nitory amin'izany teny izany izy, niantsoantso izy hoe amboary ny lalan'i Jehovah, dia nanontany anazy ny vahoaka hoe inona ary no ataonay? Inona no nataonay mba ahita an'izany famonjen'Andriamanitra izany izahay? Inona no navaliny? Mamoaza ozy izy, mamoaza vomendrika amin'ny fibebahany, mamoaza vomendrika amin'ny fibebahany. Izay manana akanjo roa dia aoka nome ho an'ny tsy manana, izay manan-kanina dia aoka anao toy izany koa izy.
miantra ozy izy John, miantra ianareo fa aza ty tena manomeza ho an'izay tsy manana. Eto zany John tsy miteny hoe raha manana akanjo tsy haiko 10 dia iza ny tsy ilainareo amin'ireo, iza le efa tsy tiatianao intsony, tsy anaovanao imbetsaka intsony, ino meo an'le olona, na hoe raha manana ambokanina nareo, tsy izany ny tenenin'ny John, tsy ambokanina fa raha manana ianareo dia omeo ny malahelo. Tahaka an'izany koa ny mpamory hetra raha havana, tahaka an'izany koa ny mpamory hetra. Rehefa nanontany an'i John izy hoe inona no nataonay, avy nanontany ny vahoaka dia nanontany koa ny mpamory hetra, inona nataonay, inona no navaliny i John, aza mampandoa mihoatra noho izay notendrena alainareo, aza mampandoa mihoatra, aza mangalatra, aza makatombona, mandehana amin'ny fahamarinana. Raha nanontany koa ny miaramila, inona nataonay mba tena ahita n'le famonjen'Andriamanitra izahay, inona navaliny John, aza mitoto foana amin'olona ary aza mipangalainga ary mianina amin'ny karamanareo, aza manao kolikoly, aza misoloky, aza manao vavolombelona mpandainga. Zay no teny John ho tenenina raha havana. Ankehitriny Andriamanitra dia mamerina amintsika, ao anatintsika ve mifanahin'i Jehovah, ao anatintsika ve mifanahin'i Jehovah, zay manositra antsika hitory teny soa mahafaly marina tokoa ho an'ny malahelo, naniraka hitory fandefasana mifatotra izy sy fampahiratana amin'ny jamba, anafaka izay nampahoriana. Tena manafaka ve tsika? Sa mbola vao mainka indray mampitombo nefa vesatry ny hafa eo? Raha tsy manana izy mbola vao mainka ho ventsika le makatombony aminy. Aoka sa mieritreritra raha havana, aoka sa mieritreritra, satria dia mazava eto ny tenin'ny Tompo, tsika le atao anototra ny lohasa rehetra, ny tendrombohatra sy ny havoana rehetra ozy izy ahetra, zay olana rehetra any amin'olona any, tsika ny vahaolana mba hahita ny famonjen'Andriamanitra, tsy tsika ihany fa ny olona zay ampahirintsika ihany koa, ny olona zay hitorintsika ny filazantsara marina tokoa. Akoatran'izay dia tahaka an'izany koa Simona Petera, rehefa nanehoan'Andriamanitra fahagagana tamin'ny hazan-drano betsaka azony, dia niankohoka teo anatrehan'i Jesosy izy, teo anatrehan'i Jesosy. Inona ny tenenina? Za zay olomeloka ozy izy, mialaha amiko fa olomeloka, mialaha amiko, tahaka ny teny an'i Jesosy izy hoe aza manao zavatra tsara amiko akory, fa za ane dia meloko za ane ratsy, za ohatrany hoe tsisy laivana azy, ratsy mialaha amiko. Fa inona? Tsy izany ny hitan'i Jesosy raha havana. Tsika indraindray mieritreritra hoe tsy mahavita ninninina, tahaka ny hoe tsy mendrika nandehanao azoana, tsy mendrika le hitory filazantsara. Kanefa ahoana ozy izy ny Tompo? Aza matahotra ry Simona, hatramin'izao ankehitriny izao
dia olona kosa no azonao. Aleloia! Olona kosa no azonao. Olona kosa no azonao. Raha tany amin'ny mpanarato izy, nataon'Andriamanitra nahazo trondro, saika rovotra ny arato ny antso namana mihitsy ary izy hoe abio ah. Fa misy raha ilain'ny tompo amin'ny Petera, obana ratolona aza matahotra. Dia tahaka n'izany mihitsy tsika ravana. Rehefa nomena Andriamanitra n'ilay fanahy masina, dia zay ny andrasany amintsika. Itory teny somafaly ho an'ny malahelo ary naniraka antsika koa izy itory fandefasana amin'ny mpifatotra. Fampahiratana anjamba anafaka izay nampahoriana. Zay ny andrasan'ny tompo amintsika ravana. Zay ny andrasan'ny tompo amintsika. Zaho dia nanana difficulté be tamin'ny fitenenana teny frantsay ravana. Fa tena hoe nanositra itory teny somafaly Andriamanitra. Nanositra izy. Ka rehefa mampianatra sekoly alahady zay amin'ny teny frantsay, dia tena hoe eo an'ilay fahalemeko nisehoany ny herin'Andriamanitra. Eo an'ilay fahalemeko nisehoany ny herin'Andriamanitra. Tonga dia tsapako aty anatiko taty hoe aty anatiko aty rehefa mampianatra n'ilay ankizy hoe fanahy masina zany, tsy izaho zany miteny zany, tsy izaho zany miteny zany. Taloha zay raha olona anankiroa no mampianatra ankizy, ankehitriny zarery sisa, fa tsisy hoe matahotra fa sao dia misy trouble tsy haiko miteny an'izy amin'ny teny frantsay. Fa tena manampy io fanahy masina io ravana. Ty teny ty foana ny tsaroako le rehefa namanga rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia namanga ny mpianatra. Fidanana no omeko anareo sisa. Dia nomeny finono ny fanahy masina amin'ny mpianatra. Fa zany mihitsy, zany no nitsapako rehefa mampianatra an'ireo ankizy ireo fanahin'i Jehovah ny ato amiko. Mitoetra ilay fiadanana. Tiako ilay mampianatra ny ankizy ary ny ankizy koa hita mihitsy hoe miasa amin'ny fanahy masina. Ireo ankizy ireo taloha raha somary perturbant, somary pelika, somary enjikenjihana makatsy makaroa, meno milaza ena hoe meno aloha. Fa ankehitriny ravana rehefa ny fanahy masina no mitaridalana dia tena hoe eo ilay ankizy miaino. Nahazo fifaliana mandray zavatra ilay ankizy, mipartisipe ilay ankizy, fanampy ilay ankizy. Zany rehetrarehetra zany dia tsy amin'ny heriko, tsy amin'ny tanjako, fa amin'ny fanahy masina rery ihany. Dia androany ny fanahy masina milaza aminao, aza matahotra. Manomboka izao ianao dia itory ny teny somafaly, itory ny filazantsara marina tokoa. Fanahin'i Jehovah ny ao anatintsika ravana. Aza matahotra intsony, maneke ho ampiasain'ny tompo. Voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany ataontsika hivavaka ho an'ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fampianarana izay nomeny antsika teo. Tena hoe mba ho mpanaratontsika, mba ho mpananatritsika, mba ho vahaolantsika, mba andravina amin'ny kitotoana marina tokoa tsika, ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra marina tokoa. Aleloia. Andriamanitra mankasitraka anao ny amin'ny teny rehetra, misaotra amin'ny fampatsehivana indray Andriamanitra. Aza velanao atorotoro izay, aza velanao alaindaina izay Andriamanitra. Ianao mihitsy ny nampiasa anay, dia mankasitraka anao indray ny amin'ny teninao dia hainao any mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny rehetra tokoa. Anovy ianao, anamboatra ianao, anafaka ianao Jesosy, anafaka ianao.
anafaka ianao amin'izay rehetra mbola tsy mazavazava tsara ny an-tsaina ihany, anafaka ianao. Fanainao masina no ao anatinay marina tokoa, ary ianao manositra na hitory teny somavaly ho an'ny malahelo. Naniraka anay ianao hitory fandefasana amin'ny mpifatotra sy fampahiratana ho an'ny jamba marina tokoa, ary anafaka izay nampahoriana. Voninahitra teo anao rery ihany amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia, amen. Tahiny tompo daholo.